dia mbola faly miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana tolotra sy tinady a eto amin'ny televiziona malagasy dia asaina isika rehetra hiaraka aminay eto hatramin'ny farany. Ny tolotra sy tinady moa dia fandaharana iresahana makasika ny toe-karena sy ny fiariana. Anio isika dia hiresaka makasika ny vary izay filana fototra ho antsika malagasy. Nanomboka tamin'ny volana aprily sy jona tany hoany dia nanomboka niakatra ny vary teto amintsika ary nanomboka teo dia nanomboka dia nidina kely ny vidim-bary ary mbola zay vidim-bary zay ihany no voatazona mandrak'androany izany. Amin'izao fotoana izao dia mbola manafatra vary isika eto Madagasikara na dia ananantsika ary ny toetrandro sy ny toetany ary ny fahaiza-manao amin'izany fambolena vary izany. Inona ny olana mahatonga antsika hoe mbola manafatra vary mandrak'androany, inona ihany koa ny vahaolana dia hovalintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ireo fanontaniana rehetra ireo. Dahoary. Vary ilay vo iankina ny ain-dehibe ny malagasy, ivy ny kolotsaina, ny toe-karena ary ny andavanandrom-piainan'ny malagasy an-tapitrisy. Andao hihinam-bary izay matetika no fifampiantsoana rehefa hisakafo ary na inona efa nohanina dia tsy voky raha tsy mihinam-bary ny ankamaroan'ny malagasy. Tafiditra ao anatin'ny firenena telo voalohan'ny mpihinam-bary be indrindra eran-tany i Madagasikara. 20 kilao isan'olona isan-taona amin'ny ankapobeny ny vary hanin'ny malagasy iray. Eo amin'ny 20 kilao isan'olona isan-taona eo zao no tombatombana zany hoe fihinanan'ny malagasy vary amin'ny ankapobeny. Fa ny any ivelany misy ambanin'izay misy ambonin'izay. Ny ambony moa zany misy tafakatra hatrany amin'ny 70 eo amin'ny 10 kilao isan'olona isan-taona amin'ny ankapobeny zany. Fa io ihany mahasamy hafa ny hoe ny any tontolo ambanivohitra sy ny andrenivohitra aloha ny ambanivohitra somary ambonimbony kokoa ny andrenivohitra matetika. Maro ny karazam-bary hohanintsika arakaraka ny faritra sy izay misy amin'ny ankapobeny. Raha ny tsika eto Antananarivo zao dia hitantsika ohatra ny makalioka, hitantsika reny dista, hitantsika reny karazam-bary be dia be amideny reny. Any amin'ny faritra koa ohatr'izay raha hoan'ny amin'ny faritra atsimotsimo zao ohatra ny manga fototra reny zao ohatra ny Orombe hatrany Fianaratsoa, ny vary miary amin'ny faritra atsimo Atsinanana iny be dia be zany be dia be ny karazana vary eto amintsika. Vary gasy, mena, vary fotsy, ireo moa zany matetika isafidianana arakaraka ny zavatra misy. Ao anatin'ny fotoam-piakaran'ny vary isika nanomboka ny volana jona lasa teo. Nidina kely ny vidim-bary eny an-tsena oharina tamin'ny fahavaratra. Amin'izao aloha izany mba misy fihenam-bidy kely ny kapoaka ny vary amin'izao vaninandro izao. Fa teo izany ohatra ny tsao-zaka ny kapoaka ny vary dia zaka izy amin'izao dia mahazaka hatramin'ny eo 70 kapoaka isaky mividy anay isan-kerinandro. Fa teo aoriana zany anay tsy mahazaka an'izany fa zara mitondra vary 50 kapoaka, 20 kapoaka farafahabeny. Amin'ny fotoana fahavaratra izy zany no ohatra ny tsao-zaka miaritra mihinan-kajaha, mihinam-bizo dia mandry vary kelikely fotsiny dia vita. Fa amin'izao izy zany mbola hoe mba afaka mihinam-bary fotsiny amin'izao vaninandrina sotro izao. Satria mba efa sotro ny ankabezan'ilay olona. Dia nefa na io tsy mamboly tanimbary fa dia efa miaina tia mividy amin'ny kapoaka ihany. Tsy maintsy izay dia hoe mangataka amin'ny fitondram-panjakana moa hoana ny tonga mba hampihenana ilay vidim-bary na sady amin'izany. Tsika tsy maintsy vary ihany no hohanina. Dia any amin'ny fahavaratra ihany misy zany no tena miakatra. Amin'ny fahavaratra iny volana desambra sy ny tariny iny fa rehefa miakatra ny vary aloha sy ny tariny dia mihenahena kely fotsiny. Raha ohatra ka hoe vidy tena ataontsika mividy efatra taloha dia amin'izao mety lasa roa. Tonga dia ny atsasany mihitsy zany satria hitanao ihany. Mividy vary. Nareo zany zao tokantrano mandany vary 4 kilao isan-kerinandro. Izany hoe ilay amin'ny kilao aloha izay tsy dia hoe manana fa kapoaka zao no tena mandeha zany. Kapoaka. Vidy 2 kapoaka atoandro, vidy 2 kapoaka hariva. Efatra kapoaka isan'andro zany raha ny tena atao momoaka kely. Mba mitombotombo izy amin'iny. Ie. Mamboly izay dia zay. Dia ny volenareo ve mahavitanareo mandava-taona? Bien sûr. Dia sady mivarotra koa nareo sa hoe tena hoe hoanina ao an-trano? Tsy mivarotra izay ka, tsy mivarotra.
fa mamelona ny olona manodidina fotsiny ataona izay miasa tany dia fa mihinana izy dia izy nareo mamboly any faritry Mahajangana. hita anaty kapoaka vidin'ny olona hoy ireo mpivarotra eto amin'ny tsenan'Anjomafy Fianaratsoa fa tsy mbola zakan'ny olona ny vidim-bary na efa lidina azy amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao dia rahantsika mahalala fa ao anatin'ny vanim-potoana ny hasotritsika izao azo ambarana fa makabokatra aby ny olona amin'izao fotoana izao dia miena zany ny fantsifana ny vary amin'izao fotoana izao somary miena fa ny vidin'ny vary kosa midina dia mifanohatra amin'izay kosa ilay izy nefa rehefa makatra ny vidim-bary dia amin'iny olona maro no vidy manjifa ny vary. Miafatra avy aty aminay mpivarotra zany ampitaina amin'ireo atao hoe mpitondra fanjakana ambony any amboary ny lalana ahafahan'ny vokatra makatra ety amin'ny renivohitra satria izay no tena hita hoe olana goavana sy mampikaikaiky amin'ny maro zany hoe sarotra ny lalana ny amoahana ny vokatra dia visy ny vokatra tonga aty amin'ny aty an-drenivohitra dia izay no anisan'ny antony tena ngeda mahatonga ny vidim-bary tena makatra io satria somary lafo be zany saran'ny fakanany vary amin'ny toerana sarotra sarodalana. Raha mahakasika ny vary manokana zany amin'izao fotoana izao dia hita fa mihamihena zany ny fividianan'ny mpanjifa an'ilay vary dia misy mahavidy vary 20 kapoaka 30 kapoaka indraindray mba misy mahavidy amina 100 kapoaka nefa vao lafolafo ny vary tanzay izao ny vary fa mihamora koa dia asa angamba fa beko angamba ny sy dia mividy loatra na ilay vola mbola tsy ampy ihany dia ohatra mihena ihany ilay consommation-n'ilay mpanjifa zany ny fandiriana azy. Raha ny eto Tsenanjomafy aloha dia ny vary gasy izao no tena be mpanjifa mihitsy fa raha vary ana stock ireny sy dia misy mpanjifa firy ary saika ialan'ny olona zany le vary stock asa angamba misy fofony angamba zay tsy fantatra fa fofony zareo ilay izy dia zany dia manontany hoe vary vao sa vary stock ilay izy zany. 3.5 taona isan'ny hektara izao ny taham-pamokaram-bary ho antsika eto Madagasikara. Sofia no loha laharana amin'ny famokaram-bary eto Madagasikara. Fa tamin'ny taon-dasa aloha zany ny tahambokatratsika dia lasa datsaky ny eo amin'ny 3 taona isaky ny hektara eo amin'ny ankapobeny raha Madagasikara misy ny mihoatra fa misy mazava azy ny latsaka dia eo zany ny atao hoe salanisa amin'ny ankapobeny. Ny famokaram-bary moa amin'ny ankapobeny zany ny faritra Sofia no tarika angambany izay ny ilazana azy dia ny faritra Vakinakaratra, ny faritra Loatra dia ny ankapobeny moa misy saika misy mambolimboly vary daholo tsy ny raha Madagasikara fa tsy ny any amin'ny tena hoe mifaritra ny Andro ihany no tena visy indrindra dia arakarak'izay zany hoe misy zany tena hoe tena tsy mahavokatra ny hohaniny aloha zany dia misy hoe eo ihany misy moa zany efa mahanambava betsaka ohatran'ny ponglava zao efa zany hoe mahanambava ny aloatra koa moa zany mazava ho azy ao anatin'izany. Mbola manafatra vary i Madagasikara na dia manana ny toetrandro sy ny toe-tany mety amin'ny famokaram-bary azy. Olana ny mbola fampiasana ny teknika nentin-drazana ho an'ny ankamaroan'ny tantsaha. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa-pamokarana ary ny fiovaova ny toetrandro. Ohatrany tamin'ity taon'ity zao ny tany loatra rahantsika nahita zao fa tara be vao tonga ny orana dia ohatr'izay zao dia efa vokatra sy anankiray satria ny fahataran'ny orana tany alaotra dia nisy fiantraikany be dia be mihitsy amin'ilay firindran'ny vary teto amintsika lasa misy toerana lasa tsisy vary ohatrany hoe tsisy vary zany nefa misy vary fa le olona ohatra ny mpamokatra ohatra amin'ny ankapobeny rehefa anao lasy izy vao mivarotra vary mitady masomboly sy ny karazana dia tehiriziny aloha zany ilay vary satria mbola tsy afaka miasa izy dia ireny vary ireny nefa zany raha ny tokony ho izy zany tokony efa vary nandeha amin'ny tsena satria tokony efa nivadika vola ho azy ahafahany mikarakara ny asa famokarana nataony zany dia ohatran'izay lasa mihena ny tahambokatra ohatra na mety lasa tsisy vokatra mihitsy tsika manana ny otrika rehetra tsisy tsy ananatsika ane marina fa misy fiovovan'ny toetrandro io fa eto amintsika mbola misy faritra hoe tsy manana olana rano ary tena hoe mbola afaka mokarana tsara manam-pahaizana misy
fahalalana misy sirasira sy ny karazany fa eo fotsiny zany hoe mety ohatra hoe ohatra anankiray amin'ny tsy firindrana zany zao ohatra ezahana ohatra eo amin'ny resaka fanajana ny tetiandrom-pamokarana ohatra ny anam-pamokarana ohatra tokony mba tonga ra-potoana ny vola indramina amin'ny mpampindram-bola ohatra mba tokony tonga ra-potoana ohatra dia ohatran'izany ihany koa hoe mba amin'ny fotoana mahatsara ny vokatra ohatra hiakarany vokatra mety mba voakarakara tsara ny lalana dia afaka mandeha ho azy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny karazany hoe vovao anatin'izay rehetrarehetra izay amin'ilay fotoana tena hoe isiny vola mihodina be dia be ohatra ty taona vitsivitsy maro sika izay nahita fa amin'ny fotoana fiakaran'ny vary mihitsy ohatra ny manjaka ny alatra sy ny didinapinina sy ny karazany afaka anankiriny ohatra tany amin'ny faritra laotra ohatra zao ohatra resako ohatra zay fa maromaro zany ny ohatran'izay dia reny rehetrarehetra reny zany raha ohatra misy tena hoe fiaramientana mihitsy hoe amin'ilay fotoana ohatra zao miaramientana amin'ity aloha afahana any dia rehefa misy an'izay manao an'izay daholo zany isa-paritra dia mety mba tonga amin'ny firindrana milamina amin'izay ilay izy fa ny resaka fahavitana tena ara-bary sy ny karazan'io zany za zany hoe tsy lavitra tsy mitsika ao anatin'io manana tanimbary any Ambatondrazaka i Madame Yoly mampamboly izy ary isasana ny vary miakatra ny aina izay fahatarany rotsakorana tany aloatra izay izy ireo Madame fa mifidy vary tsy mifidy vary zay fa mamboly any Ambatondrazaka dia tsy dia malala loatra an'ilay hoe zao ny vary zao ny vidim-bary fa nareo tsy mivarotra vary zany tsy mivarotra zay fa juste hoe mamboly dia hoanina satria tsy dia hoe betsaka fa kelikely ihany dia azahoana tombony ihany ve le hoe mamboly vary mahazo tombony satria raha miakatra raha vary ianao mba stable amin'ilay anao ihany ie tamin'ity taona ity zao resy be amin'ilay tsy fampinoana somary nilatsaka be mihitsy izy tsy hoe kely kory ara fa nilatsaka be dia nefa sy eo zany tsy maintsy fahaiza-mandamina dia mahavita anareo mandava-taona mavita fa tamin'ity zao izy natahorana kely satria arak'izany février daholo ny tany zao tena niasa dia pahaviny amin'ny volana may zany hoe ny campagne dia hita mihitsy hoe tsisy misy raha manana 3 hectara enina bola dia hitanao hoe latsaka be zany le vokatra tany tamin'ity maro ny fitranga ny fiovaovan'ny toetrandro ho antsika eto Madagasikara ho an'ny faritra Menabe ohatra dia tsy ampy intsony ny rotsakorana ary hita fa miamiena isan-taona izany miamiemotra ihany koa ny fotoana firotsahan'ny orana miamafana ny andro vokatra tsy maro no ateraka izany ho an'ny fambolena indrindra ny famokaram-bary tsy fantatra intsony manko ny fotoana irotsahan'ny orana ka mikorontana ny tetiandro-pambolena ireo tantsaha maina ireo tanimbary ka tsy afaka ambolena intsony toetrandro teo aloha sy ny ankehitriny dia tena misy fiovana be dia be mahitsy satria ny fotoam-pambolena taloha manomboka any amin'ny mois de novembre décembre efa manomboka manetsa amin'izao fotoana izao nefa no fahatarann'ilay orana dia mois de janvier février aza misy maritra aza vao manomboka manetsa tara dia tara zany le ranorana ary miova dia miova le toetrandro eo zany ny tena mahavaky lohana hitatsaha amin'izao fotoana izao to vahaolana entina hanampina ny fahafaha miatrika ireo tantsaha ato amin'ny faritra Menabe ny fanaparitahana ny karazam-bary Sebota 70 izay mahazaka kokoa ny fiovaovan'ny toetrandro etsy andaniny manova ny fomba fanaony ihany koa ireo tantsaha-mpamokatra na emotra ny fotoam-pambolem-bary hanaraka ny fiavian'ny orana raha ny volana novambra sy desambra ohatra no manomboka ny fotoam-pambolem-bary teo aloha dia na emotra ho amin'ny tapaky ny volana janoary zany ankehitriny napiditra ny variété Sebota 70 satria io zany hita fa cycle court satria eo amin'ny 100 ka hatramin'ny 100 andro eo izy dia masaka nefa na maina ary ny tany tsy dia ampy ny rano dia afaka mamokatra tsara foana izy ny mampiavaka ny Sebota 70 dia eo aloha amin'ny mazay hoe malaky azy zay anankiray zay fa eo ihany koa ny vahatra ny Sebota 70 zany dia mizara anankiroa fa tsy ohatra ny varotsika fambolin'ny tantsaha mahazatra dia asehoko anareo izy
ohatraohatran'izao zany nivahatra ny Cebota 70 zany hoe misy an'ity racine principale ny lava be ity dia reto racine secondaire reto a reo zany ananany mba ahafahany miatrika an'le tsy tena fahampinon-drano nefa ny afaka mamokatra tsara ihany ny Cebota 70. Raha jerentsika kosa nefany a ny variété fampiasan'ny olona amin'izao dia jerentsika tena tonga dia vahatra anankiray fotsiny ny azo mitovy daholo dia sahirana kokoa zany izy miatrika an'le tsy fahampinon-drano a no le ho an'ny Cebota 70 izay manana vahatra miavaka tsara anankiroa ndray principal le lava be ity a dia secondaire reto madinidinika reto. Ny Cebota 70 a hitantsika amin'izao aloha zany a le maka voatondraka aty mety tsara izy zao raha ny jerentsika ny voan'ny vary dia raha amin'ny baiboky ny Cebota 70 a tena mbola hita hoe tena tsara lavitra kokoa ary. Samy miara mijery amin'le fotobara zao izy a zao ny tany zao maina tsisy rano izy zao zareo ny fotony zao maniry tsara ny vary zay ny mahatsara ny Cebota zay mety aminazy ny tany le orana tsy de nisy loatra nefa ny vary maniry tsara zay ny mahatsara ny taranaka Cebota. Ty zao le Cebota zao jerentsika tsara zay zao mamokatra tsara ny viny zao nefa ny tany maimaina zao dia ato koa zao misy karazam-bary hafa nefa tsy mitovy le fivokarany. Ty ngamba zao dia efa tsy misy ilana anazy fa dia efa mena ny omby. Ohatra amin'ny fanohanana ireo tantsaha amin'ny fiatrehana ny olana amin'ny famokaram-bary ity hita tany amin'ny faritra Menabe ity fa samy ahitana famahana olana avy amin'ny fanjakana tahaka izao avokoa isamparitra manerana ny Madagasikara. Miakatra izao ny vary misy ny vahaolana foezaka tokony hojerena akaiky hoy ny vovona ny vary. Ny tena maika zany zao dia zao hoe miakatra san'izao ny vary amintsika amin'ny resaka izao dia ahoana mba tonga ny hoe mba tena isitrahany le ataoko hoe izay rehetra mitady azy le izy ao anatin'ny rojo-piariana mihitsy zany hatrany amin'ny fitaterana an'izay vary zay fanangonana an'izay vary zay ny eny amin'ny tsena sy izy tonga ny amin'ny lian'ny mpihinana tsirairay zany. Fa ny ngeza be ihany koa dia zao hoe ahoana ny ahafahana ihany koa mitahiry an'ireo vary ireo ka rehefa tonga ny fotoanany maitsoahitra sy ny karazany dia mba tsy ho betsaka ohatra ny vary simba hoe mety misy tehirizina zany fa hoe mba afaka mba mahatana an'ilay kalitao afaka azo hohanina ihany zany rehefa tonga ohatra ny maitsoahitra izay tsy ho ela ntsony manomboka amin'ny volana septambra oktobra iny zany a dia zay zany tena ary tena ngeza be zay zany ataoko hoe akaiky fa ny akoatran'izay koa moa zany a dia an'izao sahady dia efa jerena koa hoe inona ny mety zavatra tokony hanorona hevitra ny fanjakana izay hanetahana ny mpisehatra hoe hisy zany zao raha ho an'ny fanjakana manokana hanamboatra ny teti-bolam-panjakana indray zany zao amin'ny volana oktobra amin'ny fivorian'ny ataontsika hoe parlementaire manaraka ny olom-boafidy ny solombavam-bahoaka sy ny antenamirin-doholona dia an'izao zany tsika dia efa tokony hoe inona daholo ny sosokevitra rehetra tokony ho ampidirina satria afa kelikely zany zao dia anentana eraky ny faritra ny eo amin'ny ministera ny ara-toekarena sy ny teti-bola moa zany misy an'ireny atrikasa adihevitra fakakevitra reny famolavolana n'izay le ataoko hoe lasitra drafitra amin'izay resaka teti-bolam-panjakana zay. Ny vovonana moa mazava ho azy zany sehatra ifampiresana ny ao fifanakalozana ny tena vaindohan-draharaha zany dia mba hitovizan'ny vaovao ananan'ny tsirairay zany izay voakasika resaka vary zay indrindrandrindra ireo izay mahana andraikitra mpanapa-kevitra ao anatiny izay fifanakalozana zay mila fantatr'ireo olona mpanapa-kevitra ireo zany ireo tompony andraikitra ireo hoe inona ny zava-misy iainan'ny mpisehatra amin'ny ankapobeny ahafahany manapa-kevitra. Eo ihany koa moa zany amin'ny maserasera azy zay mety misy efa fiaraha-midinika fijerena vahaolana miaraka amina olana izay sedraina amin'ny andavanandro dia ireny moa ezahana pitaina foana misosokevitra zany ho an'ny tompony andraikitra izay manapa-kevitra amin'ny ankapobeny dia ny mifanampy koa moa zany mazava ho azy
manangona nyreny karazana totam-baovao tahirikevitra sy hivokatra tsara isan-karazany efa azo ireny zany dia zany ifampizarana arak'izay tratra ho an'izay mila azy na nefa manodidina ny vovonana miara-miasa amin'ny vovonana zany ao anaty vovonana na koa ireo mpisehatra maro kirakira amin'ny vary eny amin'ny faritra eny. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika malagasy ny vary. Tsy sakafo ihany izy fa kolontsaina ifandovana sady fototry ny toe-karena. Ny fampandrosoana ny sehatra ny vary dia fampandrosoana ny toe-karen'ny Madagasikara. Inona fa nahalianantsika ny fanadihadiana mahakasika ny vary tato anatin'ny tolotra sy tinady tamin'ity androany ity. Hitantsika teo ny olana izay sedraina eo amin'izany sehatra ny vary izany. Inona ihany koa ny vahaolana nentin'ny teknisiana tao anatin'ny fanadihadiana izany. Nitondrana ohatra ihany koa isika mahakasika izany hoe fampiroboroboana ny famokaram-bary zany eto Madagasikara dia ny fambolena ny Sebota 70 izay vary mahazaka ny fiovaovan'ny toetrandro any amin'ny faritra Menabe any dia inona fa isaky ny faritra dia misy vahaolana amin'izay hoe fampitomboana ny vokabary izay izay eto ny fitondram-panjakana mba hoe ananatsika fahavitantena ara-bary eto Madagasikara. Tapitra ny fandaharantsika amin'ny heriny anio dia aloha hevitra hafa indray no entinay ho antsika ato anatin'ny tolotra sy tinady hatrany. Mandra-piona tompoko.